Tranolay fiaonana. Izany no lohateny rahantsika manomboka ity herinandro ity, manasanao mba hanaraka izany hatramin'ny farany indray. Miaraba antsika rehetrarehetra trahafahoana soamatsara amin'ny izao maraina izao. Samy resy lahatra tsika fa nitantana ny fiainantsika mandrakariva Andriamanitra. Ary na dia izao fiaonana izao aza dia tena avy aminy manokana ka dia atolotsika azy ny saotra fa atolotra ho antsika rehetrarehetra kosa ny firarintsoa ka ny fiadanan'ny tompony ho anao sy ny ankohonanao. Andeha ry araka hivavaka isika raha hanomboka indray ny fiarahantsika mandinika ny tenin'Andriamanitra. Andriamanitra rainay any an-danitra ao, ataonay ao ana tokoa no tsy saotranao no ny fitiavana lehibe izay nitantananao anay tsirairay avy ka tafahoana indray zahay amin'ny alalan'izao fandaharana efa maminay loatra sy mahazatra anay izao. Misaotrany amin'ny fahasoavana rehetra, misaotrany amin'ny famondram-po, misaotrany amin'reto mpiaino marobe izay manaraka ity fandaharana ity. Mangataka anao hatrany anefa izay mba hamela ny helokay sy ny tsy fahatanterahana rehetra. Ary ka kosa ny fanena masina no ampitoerana ty anatinay ka ampianatra anay ny teninao. Dia mitenena Jehovah fa mivonona ienanao zahay noho ny amin'ny anarana Jesosy. Amen. Mbola miodikodina ao anatin'ny bokin'ny Exodosy isika. Amin'ity herinandro ity isika dia hijery amin'ny bokin'ny Exodosy toko fahaefatra amby telopolo sy ny manaraka ka ahitantsika ilay lohateny lehibe anankiray hoe ampahitao ny voninahitra aho. Ny andinina tao tadina moa dia andininy lava indray izy ity kanefa dia ampifaliana mandrakariva no iarahantsika manatanteraka an'izany ao amin'ny Exodosy toko fahaefatra amby telopolo ka ny andininy fahaenina ka hatramin'ny andininy fafito fa andeha iaraka vakitsika jerentsika androany mba iarahantsika manana. Ary Jehovah nandalo teo anatrehany ka niantso hoe Jehovah Andriamanitra mamindra fo sy miantra, maro-po sady be famondram-po sy fahamarinana, mitahiry famondram-po ho an'ny olona rivo madiby, mamela heloka sy fahadisoana ary fahotana, kanefa tsy mety manana marina ny meloka fa mamaly ny heloko ny ray amin'ny zanaka sy ny zafy hatramin'ny zafiafy ary ny zafondohalika. Zany ny andininy natao tadina izay inona fa andeha tsy moramora indray mandritra n'izao herinandro izao fa ny androany dia hoe ny tranolay fiaonana. Amin'ny Exodosy toko fahatelo amby telopolo no ahitantsika ny taridalatsika amin'ny androany. Exodosy toko fahatelo amby telopolo ka manomboka amin'ny andininy fafito ka hatramin'ny farakiminy folo moa no ahitantsika ny teny zao no vaky ny teny amin'ny anarana Jesosy. Ary fanaon'ny Mosesy ny maka lay ka manorina azy ho ivelan'ny toby lavidavitra ary ny anarany dia nataony hoe ny tranolay fiaonana ary izay rehetra mitady an' Jehovah dia nivoaka ho iny amin'ny tranolay fiaonana izay teo ivelan'ny toby. Ary raha nivoaka io amin'ilay Mosesy dia nitsangana ny olona rehetra ka samy nijana teo alohan'ny vavaravaran'ny lainy avy dia nitazana Mosesy mandra-pahatongany ao amin'ilay. Ary raha niditra tao amin'ilay Mosesy dia nidina ny andraona ka nijana teo alohan'ny varavaran'ny lay. Ary Jehovah dia niresaka tamin'ny Mosesy ary hitan'ny olona rehetra ny andraona nijanona teo alohan'ny varavarana ny lay dia nijangana ny olona rehetra ka samy niankohoka teo alohan'ny varavaran'ny lay ny avy. Ary Jehovah niteny nifanatrika tamin'ny Mosesy tahaka ny olona miresaka tamin'ny sakaizany ary verana teo amin'ny toby izy fa ny mpanompony dia Josoa zatovo zanako Nona tsy niala tamin'ilay. Re mpiara-mianatra namana isany aoka nefa tsy hoafangarontsika ny tranolay fiaonana izay naorina tany ivelan'ny toby sy ilay taberina kely izay nomen'Andriamanitra baiko an'i Mosesy izay naorina kosa taty aoriana sy natao teo afovoan'ny toby. Fantatsika efa imbetsaka Mosesy no niaona tamin'Andriamanitra tao amin'ny tranolay fiaonana. Ny tranolay fiaonana zany dia azo ny tsirairay ny manatanteraka an'izany, manana an'izany eo amin'ny fiainany andavanandro. Ny tranolay fiaonana no fotoana anankiray mba ahafahany tsirairay avy mpanara-diana Andriamanitra mitombo amin'ny fanarahana n'Andriamanitra. Isika mantsy tsy maintsy mitombo ka mba ahafahantsika mitombo dia mila miresaka mandrakariva amin'Andriamanitra tahaka n'izay nataon'ny Mosesy. Mosesy dia niresaka tamin'Andriamanitra teo amin'ny tranolay fiaonana. Zay no mbola azy amin'ny andininy farakiminy folo miresaka amin'ny sakaiza. Ny sakaiza tokoa mantsy dia olona azo resahana, azo ifanakalozan-kevitra ny amin'izay zavatra rehetra azonao itokina
azo nanamarana zay zara tsy tianao ambara amin'ny hafa. Ny sakaiza no azo lazainy hoe tsara indrindra mety ananana ary ny ho tonga sakaizan'ny olona no tena zavatra mahafinaritra azotsika tanterahana. Ry mpiara-midinika namana, manome fampahafantarana betsaka momba ny van'Andriamanitra ny fiainantsika ny tantaran'i Mosesy. Ny tantaran'i Mosesy zany azotsika hitarafana ny amin'ny fomba entin'Andriamanitra manova ny fiainako sy ny fiainanao. Ary zay indrindra no natonga n'Andriamanitra ny resaka. Ary zay no metraka amin'ny fantaniana hoe ahoana no nanorenan'Andriamanitra fifandraisana tamin'ity mpitarika miavaka dia miavaka ity. Nanana fifandraisana miavaka tamin'Andriamanitra Mosesy. Inona no tsy ambaratelo? Ny tsy ambaratelo zatra ny resaka. Fanaon'ny Mosesy mandrakariva ny miresaka ary dia tena mahafinaritra ny Mosesy ny mandinika mandrakariva ny momba an'Andriamanitra. Miresaka mandrakariva ny amin'ny herin'Andriamanitra, ny momba ny fitiavany, indrindrandrindra ny toetrany. Ary zay zavatra zay no nampitombo ny Mosesy amin'ny fanarahany an'Andriamanitra. Fantatsika tsara fa taloha natokava Mosesy teo tendrombohitra Sinay dia efa nampiasa azy mandrakariva Andriamanitra. Tany amin'ny Midianina, raha ny andro ny ondro ny rafozany Mosesy dia efa nomen'Andriamanitra tsindrimandry. Jereo tsara. Efa hatrany dia nomen'Andriamanitra tsindrimandry Mosesy mba hanoratra ny boky roa amin'ny Baiboly dia ny bokin'ny Joba sy ny bokin'ny Genesisy. Taorian'izay indray dia natsoin'Andriamanitra indray izy mba hitarika an'ireo zanak'Israely hivoaka amin'ny tany Egipta ka dia hitany masony Mosesy ny nandresen'Andriamanitra ireo Andriamanitra tsy izy tany Egipta ary nandresen'Andriamanitra ny tafika mahery Egipta atao amin'ny ranomasina mena. Hitantsika efa nanana fanandramana lalina tamin'ny fiarahana amin'Andriamanitra Mosesy teo amin'ny fiainany. Ary ao amin'ny bokin'ny Exodosy, Exodosy 4:30 dia manambara tahaka an'izao ny tenin'Andriamanitra ny Baiboly amin'ny Exodosy 4:30 ka ny 5 tapany voalohany manao hoe ary Mosesy mpanompony Jehova. Ary Mosesy mpanompony Jehova. Azonao ataoko ny ho tonga mpanompon'Andriamanitra. Inona no tsy ambaratelo? Inona no tsy ambaratelo Mosesy ka natonga zany telo zany nambara manao hoe ary Mosesy mpanompon'Andriamanitra amin'ny Josoa 1 aza ka ny 9 Josoa 1 ka ny 9 aza dia zao no lazain'ny soratra masina ary rehefa maty Mosesy mpanompony Jehova. Tena mametraka mihitsy ny soratra masina fa Mosesy dia tena mpanompon'Andriamanitra. Inona re no lesona azotsika tsoahana koa avy amin'ny tantaran'i Mosesy? Inona teo amin'ny fiainantsika ireny mba kion-dalana mba ahafahantsika mampitombo ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra ka ahafahan'Andriamanitra ihany koa miteny fa ianao dia mpanompon'Andriamanitra. Mahafinaritra ny fanambarana fa ny fahazavana mamirapiratra zay noraisin'ny Mosesy dia natonga ny fahazavana ny aizina nahita fahazavana. I Mosesy dia voalaza amin'ny Deutéronome 4:20 fa mpaminany modely sy fakatahaka ho an'ny hafa izy. Mpitondra fiovana Mosesy. Ary na dia tsy nanaraka ny torolalana sy ny teny mandrakariva aza ny olona dia hitantsika kosa ny fombiazany teo amin'ny fitaritana reto vahoaka an'Andriamanitra. Ry mpiara-midinika namana, ny tsy ambaratelony dia noho izy mazoto miaona amin'Andriamanitra ao amin'ny tranon'ilay fiaonana miresaka toy ny amin'ny sakaiza tiany indrindra. Androany manaova fanandramana izatra iresaka amin'Andriamanitra. Ny Mosesy teo amin'ny tranon'ilay fiaonana teo ivelan'ny toby no resahany tamin'Andriamanitra fa ianao kosa aiza ny toerana mba ahafahanao mizatra amin'Andriamanitra iresaka aminy ary aza ianao rery fa miaraha ihany koa amin'ny ankohonanao. Tompony hombanao indray androany ka naiza le ianao dia iresaka amin'Andriamanitra ianao. Andeha hivavaka resika amaranantsika izao dinika izao. Andriamanitra ray io misaotranao izahay ny amin'ny lesona sarobidy zay nomenao anay tamin'ny tantaran'ny Mosesy ka nanangana ny tranolay ahafahany miaona aminao ka niresahanao azy toy ny sakaiza ary ianao mihitsy no niteny fa Mosesy dia mpanomponao. Tianay koa Andriamanitra raha mba izahay koa no mba tononinao fa mpanomponao zahay. Tsy vita nefa izany
raha tsy zatra miresaka mampitombo ny fiarahanay aminao izahay. Aokariny fanena masina no hitaridalana anay amin'izany. Mitahiranay amin'ity tontolo andro ity, aza mahafoina mahasaraka anay. Anaran'i Jesosy. Amen.